Mirabantsika rehetrarehetra chefin fa mamy fast food. Androantsika hanao classique. Burger classique mamy fast food. Pain maison foana. Burger, base-na farine, œuf, lait, beurre. Izay no anaovana anazy. Tapahantsika amin'ny burger. Mandritran'izay fanaitsika ny lapoaly, nasitsika menaka kely, ny zavatra hitantsika eto amin'ny devant, steak, fromage, salade, concombre mariné, mayonnaise paprika, oignon confit, sel, poivre ajustétsika amin'ny goût. Avanaitsika ny lapoaly. Vao manomboka tady hafana ny lapoaly dia alevantsika ny steak. Steak de zébu. Cuisson ana steak raha ianao any an-trano, afaka ataonao foana hoe aleo atao steak saignant. Satria veut dire comptenao fotsiny ny temps anao amin'ilay saignant. Afaka ataonao bien cuit. Io steak io sel, poivre efa niajustena, zay vao niformena ny paoziny. Rehefa hitantsika efa tady ho masaka ny steak, pain burger, somary dorentsika kely. Ao amin'ilay andasantsika steak ihany. Mandrapaha-doré ny pain burger, apetrakitsika amin'ny fromage. Doré ny pain burger atsika. Sauce, vanao mayo, sauce crème. Efa mandeha ihany ny fitsoniana ato afaka ahinan-tsika kely ny hafa. Apetrakitsika ny laitue. Concombre, poivron mariné, fruits, vinaigrette, vinaigre, sy sucre. Oignon confit, oignon caramélisé de confit. Ao anatin'ilay burger mamy fast food rehetrarehetra daholo ny zavatra apetraka ireo. Miandry ny fitsonika ny sisitsika. Sady me masaka ihany ny steak-tsika. Rehefa naverantsika ny tsonga ny fromage, napitsika rano kely ny sahomantsika, ohatr'izao izy ny résultat-ny. Dia montentsika amin'izay ny burger atsika. Eto zany tsika zao dia ataontsika hoe style-na burger double. Tsy dia misy hoe compliqué be. Juste finition sisany mamerina an'ilay saosy. Mampamenamena an'ilay saosy nasiana paprika dia poivre. Dia mahavitsika burger double anankiray. Mamy fotoana antsika amin'ny manaraka ny chef eny amin'ny fast food. Veloma.